Dia faly miarabantsika tapaka sy namana mpanaraka ny fandaharana misandratra indray. Namana Alain no miaraka aminareo androany. Ary mirary soa antsika lalandava. Samy mahita ny tadiaviny, samy mahazo izay ilainy. Raha tsahivina vitsivitsy dia tamin'ny herinandro iny dia nisy Premier Ministre no nandalo teto amintsika. Ary vaovao mahafaly no entiny teo amin'ny resaka angovo, fa izay moa no natongavany. Ary raha diniantsika indray no avy dia tsy ho ela dia hiditra misehatra ny fête de mort isika. Ka dia mirary soa antsika rehetra zany mba havitan'izay fety izay satria eo no fotoana fihaonan'ny fianakaviana, eo no fotoana fanaovana tapatapakahatra sy ihaonan'ny mpianakavy. Ka dia mirary antsika rehetra zany samy ahatotosa antsakany sy andavany ny andidy sy andraikitra izay miandry antsika amin'io vanim-potoana io satria goavana ho antsika eto amin'ny faritry sy région Atsinanana ny fête de mort na avan-drazana toy ireny. Raha ny fandaharantsika moa dia ny famelabelarina sy fanazavana ny kasinga efatra. Raha tsy ahivina fohifohy sy hazavana fohifohy dia misy efatra ireo kasinga ireo, dia ny afo, ny rivotra, ny rano ary ny tany. Ireo kasinga efatra ireo dia mamaritra zavatra maro eo amin'ny fiainantsika toy ny toetra. Zany hoe ny toetrantsika amin'ny ankapobeny zany dia voafehin'ireo kasinga efatra ireo, ary izay toetra izay no mitondra amin'ny lafim-piainanantsika rehetra, na hiasantsika, na hianatritsika, na hanangana tokantranontsika, na eo anivon'ny fianakaviana, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo amin'ny fahasalamana, dia misy fiantraikany goavana eo amin'izay le fiainantsika izay ny kasinga efatra na ireo toetra efatra ireo. Ny afo toetra mafana, toetra mahery herisetra, ny rivotra toetra mandinika sy mamakafaka ary be resaka, ny rano dia ny fihetseham-pony tena manjaka sy mametrapetraka ao aminy, ary ny tany dia ny rafitra sy ny fanangonana no iainana sy ampiasaina. Ka dia zavatra izay zany dia misy fiantraikany lalandava eo amin'ny tontolo iainantsika sy ny tontolo izay ataontsika rehetra. Efa maro no mivelabelantsika taminazy io, ary mbola maro ihany koa no resaka izay hifanaovana. Ny ohatra sy ny tranga ary ny zavatra alefanareo aty aminay zany no ezahanay voizina sy ahafahanay manatsara ny fandaharana hoe aiza ho aiza ny fampimetrahanareo fanontaniana, ary ahoana ny fomba hanazavana amin'izay amin'ilay olana izay alefanareo na ataka izay alefanareo, ary ampifandraisinay amin'izay fanazavana rehetra izay efa nomenantsika sy nataontsika tany aloha tany. Totovana hatrany zany izay efa vitantsika, hatsaraina hatrany ny fanazavana ireo izay fanazavana efa namenantsika teto. Izay tsy mazava dia afaka manatona anay na manoratra aminay na miantso anay nareo dia hoezahanay ahazavaina lalandava. Tamin'ity androany ity dia namana iray zany no nanatona anay ary nametraka ny fanontaniana hoe izaho dia lehilahy 27 taona, manana toetrana afo aho, ary ny olako dia tsy mahavory vola, tsy mahavory harena mihitsy aho, kanefa ny asako dia azo lazaina fa tsara ary mampidi-bola lalandava aho. Izay zany no fanontaniana io namana io hoe inona no mahatonga an'izany ary inona ny vahaolana azo atao mba hisorohana ny fitrangana izay zavatra izay. Raha tsahivitsika dia ny toetrana afo dia toetran'olona mivantambatana, toetran'olona tsy mahay mihatsara velantsiny, toetran'olona izay rehefa manao dia manao amin'ny fony ray manontolo ary manatanteraka an'izany amin'ny ainy ray manontolo. Ary izay toetra izay zany dia eo amin'ny lafiny rehetra na ara-pianakaviana io, na eo amin'ny sehatry ny namana io, na eo amin'ny sehatry ny asa, na eo amin'ny sehatry ny fitiavana dia mitovy amin'izay hatrany. Na izy tonga dia manao avy hatrany, na izy tsy manao mihitsy, tsy dia hain'izy ireo loatra ny eo anivonivo na mivadibadika na miolakolaka fa mahitsy lalandava izy ireo. Izay zavatra izay zany dia misy toetra roa zany ao anatiny, dia efa ilay voalaza teo hoe na izy manao na izy tsy manao. Ka amin'ireny toetran'ireny dia mafana fo izy amin'ny fiarahamonina, miezaka ho modely izy amin'ny fiarahamonina, miezaka manao izay mahafapo sy mahafaly ny mpiarahamonina azy ireo,
mba ahafahany mametraka ny toetrany hoe izy no afo, izy no mame aina, mame hery ary mame tanjaka ny tontolo manodidina azy. Zay le toetrana afo, zay le ao anatiny asehony aty ivelany. Noho izay toetra zay dia mifandray amin'olona maro izy ary miezaka izy mampiseho hatsarana eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny tontolo iainany. Raha misy olona sahirana na misy olona marary dia anisany manampy azy ireny izy ireo. Zany hoe na any am-piasana na amin'ny fianakaviana na any amin'ny fiarahamonina dia maro amin'ireo manana toetrana afo no nanampy olona manome izay misy eo aminy, manome izay tsara eo aminy, ary izay zavatra zay no mampitobaka ny volany, mivoaka daholo izay vola azony, ary amin'ny fony ray manontolo izy manome azy. Na eo amin'ny fianakaviana zany, raha misy fianakaviana manana olana dia tonga ny olona manana toetrana afo manampy an'izay olona zay. Eo amin'ny fiarahamonina raha hainao miresaka sy manazava ny olana eo aminao ka mandeha amin'ny lalana madio sy fosy mahitsy ianao dia manampy anao ihany koa izy. Ary toraka zany ihany koa eo amin'ny toeram-piasana dia toraka zay ny fitaka sy ny lainga ihany ny azony sy tatana. Noho izany raha zay le toetra ny ity namana ity zany hoe manana toetra mitovy an'izay voalazako zay dia ny akamaroan'ny vola eo am-pelantanany zany rehefa tsy lasa ny amin'ny fiainany, lasa eo amin'ny sakafo, lasa eo amin'ny kojakoja-pianakaviana dia ny ambom-bola zany dia lasa any amin'ny fanampiana olona. Ny zavatra azo raisina nefa dia hoe tsy ny vola rehetra zay ampidraminao olona no tafaverina. Zay avoakanao zany dia lasa any ary tsy miverina intsony. Zay zany no anisany mahatonga ny antony mahatonga anao sahirana, antony mahatonga anao tavela. Dia misy zavatra anankiray faharoa zany zay iainantsika, zay antsoina hoe cycle. Ary amintsika malagasy dia mazava tsara tody tsy misy fa ny atao no miverina. Ny zavatra iray raha manampy olona anankiray ianao dia afaka fotoana elaelana iny dia misy olona iray faharoa indray mitonga aminao. Ary raha manampy iny olona iray faharoa iny ianao dia afaka enim-bolana dia misy iray fahatelo indray koa tonga aminao. Ary raha manampy olona fahatelo ianao dia misy olona iray fahaefatra sy fahatelo sy fahaenina dia mitohy hatrany zay cycle zay. Zany hoe lasa manampy olona vita be ianao zany. Raha tsy tapahanao iny raha tsy atsahatra iny zany dia lasa olona maro dia maro no ampianao, ary zay zavatra zay zany no lalàna ny fiainana. Ny tsy fahaizanao manapaka an'iny dia miteraka ady eo amin'ny fiarahamonina, fa misy teknika sy misy fomba atao zany no ampiasaina mba tsy hisian'izay fahatapahan'ny fiarahamonina zay nefa manome endrika tsara eo aminao amin'ny fiarahamonina. Mila mahay mandanjalanja tsara ianao zany ny anomena tsy hanome an'ilay vola, ary ny antony hanomezanao an'ilay vola, ny fomba hiverenana an'ilay vola, zay vao afaka. Ka mino tsara amin'izay zavatra zay fa ity namana anankiray ity dia anisany tratran'izay le hoe manome ary mitombo lalandava ireo olona zay efa zatra indreo-mbola eo aminy. Ny fiverenan'ny vola ihany koa dia mitovy amin'izay. Misy ny vola tafaverina 100 isan-jato, misy ny tafaverina 50 isan-jato, ary misy ny tsy tafaverina mihitsy. Raha ohatra ka ny tafaverina 100 isan-jato no betsaka dia dikazay zay vola nampidraminao rehetra dia tafaverina daholo, na olona 10 na 20 na 30 no indram-bola aminao. Raha 50 ihany no tafaverina dia lasa ohatran'izay ihany koa ny manaraka. Raha olona 10 zany ny ampianao ka 50 isan-jato ihany ny verina, 50 zany no very. Dia zay zavatra zay lasa cycle ihany koa na lasa tody ihany koa amintsika zay mampindram-bola olona. Eo zany mila jerenao tsara ny vola ho ampidraminao olona sy ny fomba hiverenany aminao ary ny fomba hamerenanao ilay vola eo aminao. Dia zay zany no mahatonga an'ilay namana aty zay mitaraina hoe tsy najoro inona, tsy nahangona vola, satria toetrana afo dia toetra mivatambatana ary toetra tsotra ary toetra misokatra amin'olona rehetra ary tsy mihatsara velatsy rehefa hanome izy dia omeny manontolo. Fa ny olana rehefa tsy azony na tapaka amin'ny fihavanana na izy zay zany ny olana amin'izay zavatra zay. Ka zay rehetra zay zany no tsy maintsy dinihana sy lanjalanjaina tsara alohan'ny hanomezany ny vola. Ny olana amin'ity cycle ity zany dia manaranaka na antsoina hoe héréditaire. Mila jerena zany eo amin'ny lafiny
ray aman-dreny tany ambony tany. Moa ve efa nisy an'izay toetra zay tany? Misy ireo ray aman-dreny zany dia zatra mandray olona ao an-trano ao, feno vahiny ao an-trano ao, zatra manampy ireo olona izay fianakaviana manodidina azy. Ny ray be ny tany ihany koa dia mitovy amin'izay ihany koa, ary dia lovain'ilay zanaka aty afara ary lovain'ilay zafy aty afara. Io dia tsy voatery eo amin'ny resaka trosa ihany, fa misy fiantraikany ihany koa eo amin'ny resaka fitiavana, tokantrano. Raha mandinika lalina antsika zany dia ny sikla zay dia mamaritra ny fari-piainantsika iray manontolo, eo amin'ny asa, eo amin'ny vola, eo amin'ny fitiavana, eo amin'ny fahasalamana. Indraindray mahavariana mahita hoe ny rainy misotro toaka, ny dadabe misotro toaka, ny zanany misotro, ny zafy misotro toaka, na hoe ny rainy marary vavony, ny zanany marary vavony, ny zafy hafa marary vavony, na hoe ny ray be ny voan'ny tension, ny zanany voan'ny tension, ny zafy hafa voan'ny tension. Dia izay zavatra zay zany dia misy fifandraisany amin'ity resaka izay resahantsika ty hoe tsy mahatafaverina vola, tsy mahavory zavatra goavana. Mila jerena zany any amin'ilay ray olo-dehibe antsika, any amin'ny ray, any amin'ny ray be, eo amin'ny reny be. Dia ina ny zavatra mitranga? Raha vehivavy ianao zany dia ny reny sy ny reny be jerena, raha lehilahy anao dia ny ray sy ny ray be ny jerena. Dia izay zavatra zay zany no jerentsika hoe ahoana ny fipetrak'izay ary ahoana ny fomba napahantsika an'izay amin'ilay taranaka aty afara. Mamariparitra ohatran'izay satria izay zany no ahafahantsika mamazy raha ohatra ka tapaka ao zany ny fatorana misy amin'izay le resaka trosa zay, ary hovainao le izy, izany hoe ny vola zay ao an-tananao dia créenao activité vaovao indray, dia mitovy amin'ilay resaka trosa ny resahako teo ihany. Hoe nanorina zavatra ray ianao androany dia misy ray faharoa indray mivorona, dia namorona zavatra ray faharoa ianao dia misy ray fahatelo mivorona, dia misy ray fahaefatra. Raha tody ny voalohany, tody ny faharoa, tody ny fahatelo, dia lasa mitohy efatra, dimy, enina, fito iny, ary mihodidina zavatra tanteraka sy asa sy zavatra miorina sy zavatra tsapain-tanana ianao. Zay zany dia ho an'ity namana ty izay 27 taona, toetrana afo, tsy mahavory harena. Manomboka zao zany dia azaroany roa tsara ny vola. Ny antsasany amin'ny vola ambom-bolanao dia anombokany atokana anaovana an'ilay asa madinidinika na lehibebe, mba hiteraka asa hafa iny, zany créer cycle asa. Ary ny trosa dia mitovy amin'izay ihany koa, ka izao mba ho zato isan-jaton'ny olona vola ampindramina olona dia miverina. Ary créer ohatran'izany zany cycle faharoa, fahatelo, fahaefatra, fa ny condition zany dia ray, izay atomboka dia tsy azonao vonoana intsony. Zany hoe raha ohatra ka nanao fambolem-bary ianao dia zahanao hisy fambolem-bary afaka 2 taona, afaka 3 taona, afaka 4 taona. Niopy koa ianao dia fambolem-bary sy fiompiana koa zany ampiarahanao aminy. Ary raha ohatra ka niampy fiompiana omby le izy dia vary, akoho, omby. Ny créenao an'iny zany dia lasa heroanao sy miantso asa vaovao aminao, no miantso vola vaovao aminao. Ary toy n'ilay voalaza teo ihany hoe izay zavatra misy aminao dia mihitatra any amin'ny zanakao, mihitatra any amin'ny zafikelonao, raha tsy tapahan'izy ireo zany izay le cycle izay voalaza zay. Jereo ny any ambony dia jereo ny fiainanao, dia inao efa hitody an'izay amin'ny zanakao sy ny zafinao. Jereo ny rahalahinao, fa matetika misy zavatra mitovitovy hatrany zany eo amin'ny rainao, eo aminao sy eo amin'ny rahalahinao, na eo amin'ny reninao aminao ary eo amin'ny rahavavinao. Jereo fa misy zavatra mitovy foana reo, ary izay zavatra zay zany no ezahantsika tapahana sy alana amin'izay le toetrana afo, toetrana rivotra, toetrana tany ary ny toetrana rano. Eo moa averimberina foana hoe ny rano dia ny sentiment ny problème, manjaka loatra ny sentiment dia lasa manimba ny resaka ny tontolo manodidina azy. Dia mitovy amin'izay ihany koa ny eo amin'ny resaka ny rivotra zany dia ny saina, ka rehefa manjaka loatra le saina dia misy fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina zay zavatra zay, dia ohatran'izay hatrany. Zay raha ohatra ka azavaintsika tsotsotra ny olana misy
eo amin'ny resaka vola na azontsika akana tahaka ihany koa zay amin'ny fitiavana, azontsika hitarina hatrany amin'ny resaka fahasalamana, azo hitarina amin'ny resaka fiarahamonina, zay ilay resaka sikla voalaza izay. Dia anjaranareo zany no miezaka manapaka an'izay ratsy ary mametraka ny tsara. Marihana moa isaky ny sabotsy maraina amin'ny folo zay dia manao fifampizarana, izany hoe ny sabotsy maraina zany dia natokana ho fifandraisantsika izay manaraka amin'ny fandaharana misandratra eto amin'ny télé, ny any amin'ny Facebook amin'ny Sera Studio sy amin'ny Koloaina. Eo zany no sehatra fa atsika mandinika ireo zavatra zay nomena sy nozaraina tamintsika, dia ny tsy mazava zany dia azonareo atao no manazava amin'iny, ary azavaina bebe kokoa hoe aiza ny fiantraikany zay le resaka kasinga efatra zay, ahoana ny fivelarany, inona no olana misy ao amin'ny, inona ny mahatsara azy, inona ny maharatsy azy, ahoana ny ahafahantsika hahitana tombony eo amin'izay resaka kasinga efatra zay. Manentana antsika mpanaraka ny fandaharana zany, voalohany indrindra dia miditra amin'ny fandaharana amin'ny Facebook Sera Studio na amin'ny Koloaina, dia mifampizara, fametrahana fanontaniana. Ny faharoa zany dia tonga amin'ilay fandaharana fifampizarana atao isaky ny sabotsy any amin'ny Koloaina, zay ary amin'ny boulevard Rakoto Jean Bazarikely ampitan'ny Cosmos. Ahafahanareo mametraka ny fanontaniana bebe kokoa, ahafahana miditra lalindalina kokoa, ahafahantsika mifampizara traikefa. Maro ny fandaharana efa nataontsika teto, resaka fitezan-jaza, resaka fitiavana, resaka asa, resaka fiarahamonina, resaka toe-tsaina, ny fanarenana andreny, dia ny fihaonana isaky ny sabotsy maraina zany amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 no ahafahantsika mitafa sy mandray andreny. Raha manana olana ianao zany mikasika ny fitezanao ny zanakao, afaka manatona ianao. Raha misy disadisa matetika be ianao amin'ny resaka fiarahamonina, azontsika resany ahoana, inona mahatonga an'izay, ary ahoana ny amahantsika an'izay. Na misy zavatra eritreretinao tiana ajoro, mifanaraka aminao ve zay, mifanaraka amin'ny toetranao ve zay, mety ahitana vokatra tsara ve zay, inona daholo manodidina an'izay zavatra eritreretinao atao zay, dia azontsika atao ilay izy. Io moa dia apetraka hoe ny Koloaina zany dia sehatra anankiray ahafahantsika mifampizara, ahafahantsika mamaha olana, ahafahantsika manatsara ny tontolo manodidina antsika. Na lafiny ara-pahasalamana io dia misy sehatra zay natokana ara-pahasalamana ao, ny resaka otra, ny resaka ireo zay produit madinidinika ahafahantsika manatsara ny fahasalamana. Ny resaka tetikasa moa dia izy efa zavaintsika eto, ny resaka fitezana dia izy efa niresahantsika teto, ny resaka fiarahamonina mivalapatra be ngamba antsika. Ka dia afaka ataonareo ny manjifa ny zavatra izay vokarinay ao amin'ny Koloaina. Azonareo atao ny manatona, azonareo atao ny miady hevitra, azonareo atao ny mijery fa misy produit maro na mikasika ny volo, na mikasika ny hoditra, na mikasika ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, dia azontsika atao ny manatona fa afaka manampy anareo zay. Sehatra mivelatra amin'ny rehetra ny Koloaina, sehatra ezahana ho velarina ihany koa ifampiresahana sy ifampitafotafana, dia anjarantsika zany no manatona. Mitovy amin'izay zany eo amin'ny Facebook amin'ny Sera Studio, zay misy page natokana ho azy dia ny hoe ny kasinga efatra, feu terre ao. Ao anatin'io page io zany tsika dia miditra lalindalina kokoa ihany koa eo amin'ny resaka kasinga efatra. Raha misy angamba niditra atao dia nahita fa tsy voatery eo amin'ny toetra ihany le zany, fa ny kasinga efatra dia misokatra amin'ny endrika hafa ihany koa. Ka azonareo atao zany miditra amin'ny Sera Studio, dia ny page feu terre ao zany, na hoe afo, rano, rivotra ary ny tany, no ahafahanareo miditra lalina sy mifampitafatafa aminay sy mivohy ilay zay loha hevitra zay efa nivohisintsika nandritry ny 2 taona latsaka kely zay. Azonareo atao ihany koa miditra amin'ny Koloaina, fa amin'ny sehatry ny Koloaina tsy dia miditra lalina loatra amin'ny 4 éléments tsika, fa ny Sera Studio zany dia idirana lalina satria efa misy ny fiaraha-miasa sy
fifanekena eo aminay sy ny Sera Studio, izy no encadrenay amin'ny lafiny teknika, dia zay no mahatonga ny Sera Studio zany nomena sehatra bebe kokoa eo amin'izay resaka 4 éléments sy ny famolavolana reto fandaharana reto. Azontsika atao ihany koa mijery any amin'ny YouTube zay mipetraka foana zay le hoe Kasinga efatra zay eo amin'ny Sera Studio, dia misy le fandaharana zay nataontsika nandritra zay vanim-potoana rehetra zay zany dia hitantsika ao anatin'io Sera Studio io amin'ny YouTube. Tsy zavatra nazavaintsika rehetra teto dia hitanareo any amin'ny YouTube. Dia azonareo atao zany hoe misy adinidiny kely mikasika ny afo, mikasika ny rano, mikasika ny tany, dia azonareo atao zany mijery azy ihany, fa efa naparitaka any daholo zany izy rehetra ary afaka miditra daholo tsika rehetra mijery an'izay rehetra voalaza teto mikasika ny Kasinga efatra sy ny tontolo manodidina an'izay. Zay angamba no azo ambara mikasika ny koloaina sy ny fandaharana zay ataontsika eto. Io moa zany afaka manatonareo aty amin'ny Sisel télé, afaka ihany koa nareo miantso an-tarby 034 29 22 004 034 29 22 004. Afahanareo mifandray aminay vatana, afahanareo mandefa SMS raha ohatra ka misy zavatra tianareo antanina amin'ny fandaharana ataonay na amin'ny Facebook. Azonareo atao ihany koa ny manatona any amin'ny bazary kely Bedera Côte Saint-Jean lot 72 ampitany Cosmos. Afaka mandray anareo ihany koa zay, afaka miady hevitra ihany koa tsika. Dia misy moa le YouTube efa nitenenina teo, ny Facebook efa voalaza, ny adresin'ny telefony efa voalaza, dia vonona mandray anareo lalandava izahay. Mametraka fisaorana ho an'ny ekipan'ny Sisel zay mandray anay, zay miaraka mizara ny fandaharana amintsika rehetra, mahafapo ny fiarah-miasa ary ny any amintsika mpanjifa zany sisa sy ny mpijery no endrasana. Misaotra ihany koa amin'ny ekipan'ny Sera Studio zay efa nazavaiko lalindalina teo manampy anay amin'ny lafiny teknika maro. Matoantsika eto zany mifampitafa sy mifampiresaka, dia misy ireo encadrement zay ataon'zareo amin'ny Sera Studio, ka isaorana be da be izy ireo amin'izay encadrement sy fandrindrana ny asa zay atao ato anatin'ity fandaharana misandratra ity. Dia mitovy amin'izay ny ekipa rehetra amin'ny koloaina zay miezaka manaparitaka ny fahalalana sy ny traikefa zay misy eo aminy mba entina nasoatsika sy entina nampinatsika. Isaorana zany tsika rehetra ao anatin'ny koloaina, na amin'ny lafiny teknika zany nareo amin'ny sur terrain, dia isaorana be da be. Ary tsy adino ny misaotra antsika mpanjifa, mpijery, mpanaraka an'ilay fandaharana. Mahafinaritra dia mahafinaritra le izy satria zay toerana le rehetra dia ahitana anareo avokoa, ary tsy mihafahafa nareo manatona sy miarahaba sy miady hevitra hoe le fandaharana ohatran'izao, ianao le tamin'ny fandaharana zao, ary eo amin'ny sehatry ny faritra hafa ary noho izay le lazaina hoe misy fifandraisana amin'ny YouTube tsika, dia na dia ivelan'ity faritra Tomasiny ity ary dia mbola misy mifandray sy mifanakalo hevitra amin'ny fandaharana zay misy anay. Isaorana daholo tsika rehetra zay manaraka an'izao fandaharana izao ary mankahery anareo lalandava. Raha misy lesika na misy zavatra tsy azoazonareo dia aza misalasala manome sosokevitra, fa vonona hanatsara ny fandaharana antsika zany izay atao amin'ny fandaharana misandratra. Zay angamba ny azo atolotra androany, fa nomena antsika teo ireo fomba ahafahana mifandray, fa nomena antsika ireo zay azontsika alaina, azontsika raisina ao amin'ny koloaina. Efa napetraka antsika teo ny fomba fifandraisana amin'ny Sera Studio amin'ny lafiny teknika, dia anjarantsika tsiraray zany sisa no manatona sy manararoatra an'izao fandaharana izao mba hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao le izy, misy fiantraikany amin'ny tontolo manodidina anao le izy. Zay no efa nambara hoe nitanjona antsika eo aminy, misy fiantraikany aminao, misy fiantraikany amin'ny tontolo manodidina anao, misy fiantraikany amin'ny asa sy ny fidiram-bolanao. Araroty fa zay no azonay atolotra ho anareo. Zay angamba ny azo ambara, fa dia amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy, manao lavalava, miandry ny fanontaniana avy any aminareo zany zay, miandry ny fanontaniana apetraka reo zay, dia mifampizara eto indray tsika.
sotra betsaka amin'ny herin'ny androany toy izany ndray tsika no mifampitafatafa sy mifampizara izay misy avy aminareo. Sotra tompoko mandra-piona amin'ny herin'ny androany toy izany.